Tokolasy tovovavy dia mitondra ny teny fiarabana ho antsika manaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS amin'izao alina izao, ary arabaina ihany koa isika izay hanaraka amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy FB sy ny YouTube amin'ity fandarana dinika ity, ary indrindra amin'ny alalan'ny mivantana amin'ny fahitalavitra hoy aho sy ny onjam-peo izany. Ny vahintsika androany talata 9 volana septambra 2024 dia ny filohalefitry ny vondrona politika rody be ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izany. Ny filohalefitra izany dia ny mpandrina pasteur Edouard Tsarahamy, izay no vahintsika amin'ity androany ity. Avy hatrany dia miarahaba amin'ny vahiny. Miarahaba pasteur. Miarahaba ny faniry ary miarahaba ny teknisiana rehetra ao ambadika ao, miarahaba koa ny vahoaka malagasy izay mijery sy miaino an'ity fahitalavitra mamitsika ity, arabaina ianareo any atokantrano tsirairay agny. Dia asaiko avy hatrany ianao hanaraka ny fandarantsika, satria araka ny ahafantarantsika azy dia mpanao politika enjakenjana eo amin'ny fanehoan-kevitra ary mielo lalana amin'izay mety hoetsika, izay ny fandimby sy ny fanesy teto amin'ny firenena hatramin'izay no vahintsika pasteur Edouard Tsarahamy. Ny fanontaniana manitikitika voalohany arak'izay pasteur anao izay mpitandrina ny dikan'izay, naninona no nisafidy ny fantoka kokoa tamin'ny politika ianao fa tsy dia tena hoe tany amin'ny mampitandrina, satria malaza manko amin'izao fotoana izao pasteur ny hoe pasteur amin'ny fiangonana zao ary lasa adihevitra be mihitsy ary ifanenjehana makeny amin'ny collégium, ny fitondrana fanasitrana na ny fahagagana, ny délivrance sy ny sisa, fa pasteur Edouard dia mifantoka amin'ny politika. Hoy izy ny voalaza soratra masina hoe zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana, ary mety izay koa angambany mba fanomezana nomen'Andriamanitra ahy hitodika amin'ny tanindrazana, ka tsy hanomezako tsy ny hafa ary tsy tenenako ny hafa koa, fa izay ny fanomezana nomeny ahy hitodika amin'ny mpiray tanindrazana amiko. Satria raha ohatra ka hijery lafiny baiboly tsika dia politika ranoray ny ao anatin'io baiboly ao, na testamenta taloha na testamenta vaovao na ataontsika hoe epistily aza, dia politika ranoray. Fa ny fanaovana le politika no tsy mitovy, satria politika ny baiboly dia politika famonjena ny olony amin'ny maha olona azy, dia ny amin'ny vatany zany, ny amin'ny fanahany zany, sady vonjena izy ny amin'ny vatany, vonjena koa izy ny amin'ny fanahany. Zay le politika ny baiboly zany zay. Ka tsy hitako maharatsy an'izay hoe tsy hoe mamonjy fanahy ihany, fa vonjena koa ny vatan'le olombelona. Satria raha noana ny mpianatra tamin'izany fotoana zany dia namofo 10 no entin'i Jesosy nomeny nahavoky ny olona 5,000. Ilaina neza amin'izao fotoana zao, raha misy mahavita an'izany hoe mofo 10 ho an'ny olona 5,000, ka atao foafiry zany zay mba ho an'ny malagasy. Eny, fa raha le ny zava-misy amin'izao fotoana izao misy mandoto ny fomba fanaovana politika, aloha dia tsotsorona amin'izay mihitsy amin'ny fomba fahitany tena mampanao gazety azy: politika fihetsena, politika fitaka, politika lainga. Pasteur manao politika amin'ny mampitandrina anao lavitra izay ve? Tena mety ho marina zay amin'ny lafiny anankiray, satria izay teneniko zany hoe nisy devoly koa nito ambonin'ity tany ity, misy Andriamanitra koa ito amin'ity tany ity, samby ny eritreritra fahefana zany reo. Na ny devoly ary zay eritrereto, fa ny devoly anie tsy namorona n'izao tontolo zao ary afaka miteny fa anazy izao tontolo zao nefa tsy noforoniny akory. Ahoana moa tsy efa lainga ve zany? Ary raha misy manao politika ka laingany ao ambadikin'le politikany, dia iza zany no maniraka azy hanao an'le politika? Fa pasteur Edouard
de mazava le politika sady famonjena ny mpiray tanindrazana amin'ny vatany maha-olombelona azy de famonjena ny fanahiny koa mba tsy hanaonao foana amin'ny lainga sy fitaky lava zao fa aleo mba mahitsy am'izay tsika mandeha marina ny fantoko am'izay ara zany ny RMDM satria nanomboka tamin'ny taona 1994 dia nitsangana ny vondrona politika zany hoe hitambarana ireo antoko politika raha tsy diso 19 any no antoko politika mandrafitra ny RMDM Pasteur Edouard filoha lefitro zany ianao tsy nitsahatra ny teny ianao nandritry ny 10 taona ary rehefa voafidy fandrony iray mbola entre guillemets moa zany na farangisosana ny hoe na voafidy fandrony iray ny fitondrana amin'izao fotoana zao de mbola nysafidy nanohatra ny RMDM tsy reraka ave ny RMDM tsy reraka ave Pasteur Edouard manohatra n'izao fanjakana zao safidy moko io raha nahatsapa reraka ary raha nieritreritra ny oreraka tsy ny safidy ny anohitra fa safidy zany zay tsy safidy ny pasteur irery fa safidy ny RMDM mihitsy hoe isika rehetra ato anatin'ity vondrona RMDM ty mbola hanohy isika ve sa isaraka ny lalantsika de mazava ny fotokevitry ny RMDM omaly mazava ny fotokevitry ny RMDM androany ary mazava ny fotokevitry ny RMDM rapitso satria ahoana moa ny eretreretany RMDM zay nanohitra omaly olona ny toerana omaly zavatra tsy nanjary omaly de hahita fahagagana avy aiza tsika de ho tsara indray androany de zay ny safidina hoe raha mbola io kosa aloha de ampanohitra zay le olona ve nitoerina sa le zavatra ataony mihitsy ny pasteur tsy le olona ka le fitantanana n'le firenena mihitsy no hita tsy mety ary tsy mahomby tsy mitondra soa ho an'le firenetsika zay no mahatonga ny RMDM manohitra ary tsy nanohitra ihany any ny RMDM fa nanosokevitra ihany koa be de be le sosokevitra nomeny RMDM an'ity fitondram-panjakana ity fa zay iarahantsika mahita hoe aiza ny toerana misy an'ny firenetsika amin'izao fotoana izao satria tsy noraisina ilay sosokevitra hoentina mamahany olana sy mitondra fitoniana sy fihavanana eto amin'ity firenena ity tsy noraisina zany zay rehefa tsy raisina moa ina ny azo atao fa iarahantsika mahita sy iarahantsika mahalala fa hoe zao ny vokatry le firenetsika ankehitriny ny RMDM ve tsy mahatsiaro tena ihany pasteur kely hery satria raha tao anatin'izay 10 taona ndray 1 taona fanoherana zay isaky ny 10 volana aogositra no ankalazaina ny tsingerin-taona ny RMDM de mamoaka fanambarana masisika fa nihokevitra Pasteur Edouard ary tena andrasany rehetra mihitsy zany fa io eny le fitondram-panjakana voalaza daholo ny zavatra tsy fahombiazana rehetra ataony kivony olona amin'ny fitantanana ny firenena fa mbola io eny izy io ohatran'ny hoe tsy mahatsiaro teny kely ery ihany ve ianareo zany fa misy zavatra tokony hazava aloha am'le fifampiresantsika eto hoe ary tiako hazava amin'ny olona rehetra koa ny RMDM aloha hatreto mbola tsy nisafidy mihitsy ary tsy mbola niresaka hoe andaotsika hanonga-mpanjakana fa andaotsika hanohitra sady manohitra mitsikera manitsy de manome sosokevitra zay ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana zay na rahanay zay voalaza ny lalam-panorenana zay tsy nitsahatra hoy izy anao teo nanomboka 2019 mandraky ty zao nasika fiteny nanao fanambarana etseroa satria zay voalaza ny lalàna zay fa misy lalàna koa ne milaza fa ny vahoaka malagasy ny tompo ny fahefana afaka manova ny tantaran'ity firenena ity safidiny vahoaka malagasy zay de zay no mbola hitodiako ny vahoaka malagasy hoe mety ve zao de anjarany tsirairay mamaly an'izay fa ny RMDM nanao zay napetraky ny lalàna taminy nanao izay safidy hanohitra zay niteny izy nanazava izy ary tsy vitany nanazava ihany fa nanolotra ny ainy mihitsy ary tamin'ny etsika maro samihafa ny RMDM tsy teto Antananarivo ihany
fananerana ny faritany maro, ny tany Toliara, ny tany Mazenga, ny tany Tamatavy, ny tany Atsirabe, ny tany Fianaratsoa, nataony RMDM daholo zany. Nanazava ny sainy olona ny amin'izay fitantanana nyty firenena ity. Tsy hoe fakalagnana na olona, fa nanazava ny sainy olona. Adidiny mpanao politika zany. Fa tsy namela malalaka ny RMDM mihitsy na indray mandeha ity fitondram-panjakana ity haneho hevitra. Zay ny tsy navela malalaka. Tsy mbola nisy hoe io RMDM miantso vahoaka ka navelan'ity fitondrana ity malalaka amin'ny fanehoan-kevitra. Tsisy zany. Fa tsy manaka anay. Eto anie zay no afaka miteny. De tenenina hoe nareo vatravatra fitenenana. Ka zay tsy afaka miresaka amin'le vahoaka, mivantana. Fa ina ny antony? Misy lalàna ve manaka an'izany? Efa nangataka lalana maromaro teto Antananarivo, tany faritra ihany koa ny RMDM, mba hiteny, mba eo vatana. Nangataka lalana. Fa tsy mahazo impiry zay nangataka magro. Fanjakana tsy manana toerana hanaovana fanehoan-kevitra. Ny toerana tsy anazy ne mbola sakana. Izy tsy manana toerana. Kianja demokrasia zay. Ry zareo ihany nanao an'io no fefeny. Aiza ary ny olona ny hevitra. Tokony mamaly ny fitondram-panjakana hoe eto ny toerana anehoana hevitra. Ka na iza afaka maneho hevitra ao. Omeo ary le toerana. Fa izahay de tsy mbola nahazo valy mahafa-po tamin'ny fitondram-panjakana. Zay aneho hevitra. De iafarany lasa misy fifandonana amin'ny mpitandro ny filaminana. Eretrereto zany resako zay rehefa avy eo. Mpitandro ny filaminana no alefa ifampiresaka aminay. Le vahoaka no antsonay mpitandro ny filaminana ny tonga. Tsy mirakla ve zany? Ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filohan'ny Repoblika dia miteny mandrakariva Pasteur Edouard hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ary amin'izao fotoana izao ary dia manokatra ny lalana ara-ekônomika Madagasikara amin'ny sinina indray ny fitondram-panjakana. Voaingana teo indray tsika dia nahazo sidina izay mampitombo vatana amin'ny Dubai Emirates. Ary dia misy ireo karazana efa fionana any ambadika any zany iarahana amin'ny mpamatsy vola mahazatra, ny Banque Mondiale, ny FMI. Ary voalaza fa dia mikarikevitra momba ny angovo zany mba tsy sinjany delestage zany ny fitondram-panjakana. Ary dia miezaka ny hizara tatsoka sosialy vahoaka manodidina ny 7 hetsy any na 800 000 amin'ny alalan'ilay tsimbona. Tsy mahatsapa ve ny RMDM fefa mba miasa sy miezaka tokoa le fitondram-panjakana? Ezaka zany amin'ny vahoaka malagasy 420 tapitrisa. Tapitrisa de 4 hetsy ny resanao. Ka hoe ireo no tena marefo aloha. Ireo no tena marefo. Ireo no tena marefo. Raha le 7 hetsy ao anatin'le tsimbona. Efa nisy koa zary andrareo le tosika fameno sisy. Ireo no tena fameno. Ireo zany tena marefo. Ary gaga ao raha ohatra ka zay teninao zay faniry na teny filohan'ny Repoblika hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso kanefa misy 7 hetsy marefo. Mitovy va zay resaka zay hoe eo mandroso fa marefo. Sady hoe mitohy zany resaka zany hoe mandroso makany amin'ny marefo le malagasy. Zay ve le message hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso makany amin'ny marefo. Satria enao ihany any miteny hoe misy tosika. Firy karazany tosika amindresana tao? Tsimbona. Tadiditsika aloha zany nisy ny vatsi-tsinjo, tsimbona, vatsi-tsinjo, tosika fameno, tsimbona, loharano, ino koa? Ino amin'ny firenena mandroso. Ilana an'izany ve? Mila an'izany ve ny firenena mandroso? Fa matoa mila an'izany de hoe mandroso makany amin'ilay marefo. Ary miamitombo
lay marefo eto amin'ny firenena. Eretrereto faniry fa vaovao azoko androany mampalahelo fa misy olona milahatra handoa vola amin'ny jirama torana eo am-pitsanganana Adinamanta maty. Tsy haiko na inona ny filazan'izany. Marefo le olona, marefo. Fa fanjakana malagasy indray mahita fa ao anatin'ny olona 520 tapitrisa 7 hetsy ny hitany. Tsy ampy ray tapitrisa akory fa 7 hetsy ny hitany mpitondra fanjakana. Marefo eto amin'ity firenena ity. Nefa ny statistique avoakin'ny Banque mondiale ho an'ny firenena malagasy de ohatrany hoe isika ny farany firenena mahantra indrindra. Saikisaiky misy fahamoana moa zany lahatsoratra sy fandalinana miresadresaka am'izay lara Madagasikara eo amin'ny lafin'ny maolona ny IDH, ny lafin'ny taux de pauvreté, ny taux d'inflation, ny corruption sy ny sisa any amin'ny faraparany avokoa Madagasikara. Madagasikara nefa tsy maintsy mandroso. Iza ny amaly an'izay fanontaniana zay Madagasikara tsy maintsy mandroso fa mandroso makaiza. Tsy mino zany ny RMDM raha io allure fitondram-panjakana io tsy hitondra fampandrosoana mihitsy. Faniry RMDM laza mahitsy be. Tsy ty fitondram-panjakana ty mihitsy no antenaina hahitatsika masoandro eto amin'ity Madagasikara ty. Tsy ireo mihitsy, tsy ireo mitantana ireo mihitsy no hahitatsika masoandro. Masoandro n'izy mianakavy no resahana fa tsy ny masoandro ny vahoaka malagasy. Hiditra amin'ny raharaham-pifidianana antsika amin'izao fotoana izao satria tafiditra ao anatin'ny lohahevitra izay nampahafantarina ho an'ny mpanaraka antsika moa zany hoe tontolo mpifidianana. Amin'ny faha 21 volana Desambra raha ny famoahana daty izay efa nakatoavin'ny gouvernemanta namoahana didim-panjakana izay manaiky amin'ny fidy zany dia ho tanterahana fifidianana kominaly ho an'ny eto Madagasikara. Ny filohan'ny RMDM dia efa nanao fanambarana fa vonona handray anjara amin'izany fifidianana izany ho fanavotana ny vahoaka malagasy ary mba hitondra ny anjara biriky ao anatin'izao fahampitehana izao ka mba hitondra tsirim-panantenana ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ny poniny arivo izany. Ny RMDM moa zany mbola sy namoaka fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny amin'ny tena fanohanana makotrokotroka fa ho an'ny fanehoan-kevitra ety ambadika samihafa ety dia tsapa ihany ianareo zany fa manohana ny fanambarana filohan'ny RMDM izay filoha nasionaly ny antoko-tiko Madagasikara izay nambara fa hirotsaka eto Antananarivo renivohitra dia Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ho an'ny Pasteur Edouard manokana ny fahafantaranao amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny endrim-pitantanana ary mbola fahavononana ho ato amin'izany tanàna Antananarivo izany. Ahoana ny azam-bary? Zaho aloha de te hisarika aloha risain'ny vahoaka malagasy hitodiky. Satria maro ny resaka mandeha hoe fa maninona président Ravalomanana no midina olo fahafiloham-pirenena izy no midina any ambany indray ary raha ho fitiavana moa no itenenan'olo an'izany dia akasitrahana. Raha ohatra ka fanatsatsoana sy mety hevitra hafa ambadikin'izay no itenenana an'izany dia haneho ny hevitra izahay mikasika ny firotsahany ho fidiana ho ben'ny tanàna. Ho an'izay mieritreritra hoe efa filohan'ny repoblika ny président Marc Ravalomanana ka midina ilatsaka ben'ny tanàna. Mbola tsy resaka ny candidatirana aloha fa le fanapahakevitra no resahako. Midina. Za de te hiantso anao ry vahoaka malagasy.
misaoran'Andriamanitra ianao fa misy olo avy any ambony agny midina fa tsy nihantona tany ambony agny izy efa ambony fa noho ny fahitany ahy noho ny fahitany anao noho ny fahitany atsika noho ny fahasairanatsika rehetrarehetra de midiny izy haninona izy no midiny io navelany ny voninahiny navelany zay mety ny mombamomba azy rehetrarehetra fa nidiny izy hamonjy ahy hamonjy anao mba hialany reo zavatra rehetrarehetra iainatsika malagasy miara-miaina amin'ny fako inona ny eo anatin'io fako ao manerana nyity tanàna ty lalana iainatsika eto manino tsy niteny zany président Ravalomanana hoe raha ilainareo gn'anareo ka zaho efa aty ambony aty tsy misy fitiavana lehibe afa-tsy zay manolotry ny ainy hamonjy ny sakaisa tsy nataon'ny président Marc Ravalomanana ho lonilony politiky ny zavatra nitranga tamy 2009 fa io izy midina de irotsaka be ny tanàna mbola mitodika ny vahoaka malagasy ihany aho mieritreritra ny vahoaka malagasy tamy 2009 hoe tamy 2002 président Ravalomanana be ny tanàna lasa président république de nieritreritra koa ny anankiray hoe be ny tanàna de nanao président république de nieritreritra ny vahoaka malagasy fa ho tsara lavitra ny zay sary zay no ataon'lay manaraka lenandimby firy taona ty aorina aiza Tananarivo pasteur ave mba nahita ny fandrosoana Tananarivo tamy filova Ravalomanana fony be ny tanàna tena teto Tananarivo teto Tananarivo ary miteny aminareo fa sarotra le retsy ny miteny raha ny fitantanana ny tanàna Tananarivo zany tamy fotoana ny président Marc Ravalomanana nanana an'le tetikasa mazava tsara hoe fanarenana Antananarivo renivohitra ary tena nataony ampitiavana ny fanarenana Antananarivo renivohitra tena nareniny zany any le zavatra ilaitsika hoe fanarenana zay tena narenina tokoa Antananarivo renivohitra isaorana azy zany zay ankehitriny de mahatsapy izy ary malahelo izy hoe Antananarivo za tena faniry tena miteny anao misy teny président Ravalomanana tena mandona ny foko hoe ny andro sisa iainako dia entiko manompo ny tanindrazako andro sisa iainako iza re mba havitan'izany iza mba molinanana fomba fiteny tahakan'izany amy mpanao politika rehetra iza ny olona rehetra rehefa mahazoazo taona de ny andro sisa iainany hoentiny ho an'ny fianakaviana fa ny an'ny président Ravalomanana ny andro sisa iainany mihitsy no entiny ho an'ny tanindrazana ka raha eritreritra hanarina Antananarivo tsika raha eritreritra hanarina ny firenena tsika mba hararaototsika le andro sisa iainany io hanarenana an'le firenena satria mbola omeny io andro sisa iainany raha tsy omeny moa inona azotsika atao tsisy azotsika atao ne raha tsy manome izy fa be zay vitako zay raha izy ny teny an'izany fa ampy zay iza ny eritreretintsika hanarina Antananarivo fa misaotra azy tsika tena misaotra betsaka président saotra anao ary tena mankasitraka anao Andriamanitra ombanao na izany naty zany aza misy fanahina ihany
teraka etsero indrindra rehefa mijery ny zava-misy tatoato maheno vaovao samihafa indrindra lay serasera ataon'ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana de ohatrany resaka etry olona tsy milamina sy ny sisa salam'izany de manahy zany rehetra hoe sao de ho sakasakanana raha filomarika Ravalomanana ka tsy ho anisan'ireo ho kandida ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Raha misy tokoa zany ahoana ny hevitry ny RMDM? Ny atao hoe fifidianana faniry safidy. Ary izay tsy tokony hiala am'izany zany ny mpitondra fanjakana hoe matoy ny olona matoy ianao zany nanapa-kevitra hiantso ny mpifidy de manaiky an'izay safidiny olona antsonao. Zay zany. Ka tsy hanatsafidy ny olona raha tsy misy olona milatsaka ofidina. Ka izay ameo malalaka. Andriamanitra no manome malalaka ny olona hanana an'izay safidy zay. Ka voiza moa mpitondra fanjakana tsy hanome malalaka olona hanan-tsafidy. Mo malalaka ny olona hanana safidy. Raha misy misafidy ny président Marc Ravalomanana zay mbola hiantsona ny rehetra koa. Sino moa ny olana am'izany? Hoe hosakanana ara-taratasy ara zao tsy mino an'izany aho. Ary fandeme-tsaina zany. Satria tsy voa izao ny fifidianana natrehan'ny président Marc Ravalomanana. Tsy voa fifidianana be ny tanàna ty. Be ny tanàna ny ty. Fa ny fifidianana efa talohan'izay angamba tsy commune anankiray ihany. Fa commune 900 nirotsaka filoham-pirenena izy. Tsy voasakana. Ary tsy indray mandeha. Ka vao anatin'ny commune anankiray izy voasakana. De aza mba atao an'izany re le fitantanana an'le firenena. Raha ara-taratasy no resantsika zany. Fa raha ohatra koa ka resaka politika le izy. Raha décision politika no raisina, de zahay koa mieritreritra fa solution politique. Oui, ahoan'izay? Satria décision politika le izy, de solution politique. Raha taratasy tsy possible zany. Tsy resy lahatra zany. Tsisy fanazavana zany haharesy lahatra olona zany. Hoe noho iza antony zao, noho izao antony zao, tsy maharesy lahatra olona zany. Fa antso-jay politika zany zao. Ka eto de mitodika amin'ny vahoaka malagasy aho zay tompony safidy. Ho ekeny vahoaka malagasy ve hosena zay safidiny zay. Ary faharo fandikandalana miopapana za manosooso ny zoany olona zany. Dindra fa misafidy. Hoterenao zany zany de tsy maintsy mifidy any aza atao an'izany. Ka za miteny hoe raha ohatra ka décision politika no raisiny mpitondra fanjakana, azafady solution politique. De any amin'ny politika atsika mifampitady. De ho tadiavantsika solution politique. Raha ohatra ka antso-jay politique ny tianareo atao, de vahaolana politique koa no entitsika mamahazy. Fa efa afaka mandroso skevitra zany pasteur Edouard ny amin'ny hoe ny RMDM tena ho andamosiny filoha Marc Ravalomanana. Mazava ho azy. Kandida izy. Mazava ho azy. Ao andamosiny zay. Deniary. Pasteur, sa mbola mangingina aloha am'izao fotoana zao zany raha nanomboka tamin'ny 15 volana septambra no fametrahany ny antota taratasy 10 volana septambra tsika androany. Any 5 andro zay zany no efa hitsahantsika amin'ny androany. Mangingina nenenivon'ny ovaika ho an'ireo amporotsaka ofidiana manerana amin'ny Madagasikara manokana. Asa raha mba mahazo vaovao ihany pasteur, misy mpikatroky ny RMDM ve mirotsaka, misy namana ve mirotsaka, fa ohatra ny malaindaina ny mporotsaka ofidiana na hoe ohatra mbola somary mangingina, antony inona mahatonga zay pasteur? Voalohany aloha ny antony eo amin'ny fandamina ho an'ny tsirairay. Tsy hoe ny RMDM ihany na ny amin'ny fanoherana ihany fa ny amin'ny fitondrana ao anatin'le fandaminana ny tsirairay avy.
mifampijery koa hoe iza ny kandidaniza iza ny kandidaniza baolina io ko terrain io de samy mifampijery aloha hoe arakaraka an'izay koa no mety amohan'ny olona le mpifaninana arakaraka ny zavatra ohatran'izay zay le mahatonga le hoe mbola fampijery aloha io fa amin'ny lafiny anankiray indray ny vaovao azonay dia hasarotiny mpitondra fanjakana ny antota taratasy ilaina zaho anome ohatra anao ahoana moa zaho mpanofa trano hitadiavanao hetra ny tompotranoko misy an'izany hetra ny tompotranoko hampidiriko agnatin'ny dosieko zaho nefa mpanofa trano ka raha tsy mandoa hetra zany le tompotranoko manino tsy resi anofako trano tadiaviny ohatra fa le hetrany alohan'le tompotrano ino moa ny idiran'ny mpanofa trano am'zany zany mila ampidirina ao anatin'le dossier tsy filambaniny ve zany zavajavatra ohatran'zany zany tena hasarotina le fikarakarana n'le antota taratasy amin'ny filatsarana kofidiana io somary mampangina n'le candidat ny iny amin'ny oveky ny candidat tsy mangina fa ny oveky tsy fa za te hanome sosokevitra dahoary taratasy ilaino any fanjakana adidiny fanjakana ny mameno taratasy ilain'ny candidat arotsahy ny antota taratasinareo ze eny ampelatananareo arotsahy eny amin'ny oveky sosokevitra nay nomeko satria fanjakana mila vanina fanjakana tokony hatao anara-dalàna enao no tereny hanatanteraka ny asana azafady aza atao an'izany manan-tsafidy ny olona isafidy ary ny tena olany ity le tsy fananany fanjakana vola angamba ho iaho de mieritreritra izy fa am'ty reto candidat reto no anarenana an'izay tsy fananany vola zay de tataony fitadiavam-bola zany le candidat pirotsako fidina faniry président Ravalomanana ane ka candidat nahaverina caution nahazo 100 mihoatra avereno volany mbola tsy miverina moa le 200 tapitrisa ariary avereno volany ray zahay solombavam-baoky maro nahazo 100 betsaka aniny no tokony amerina ny anisan'izany nareo zay nirotsaka sady efa lany raha teo koa ny anareo mbola mamerina an'le mbola tsy azo ovina azo mbola tsy fantatra fanjakana mihitsy zany manino ary tsy programmeny fanjakana hoe rehefa mirotsaka ianao ka mahazo am'ty de afaka zao volana de miverina ny volanao fitatana ny resantsika zay le mampanohitra ny RMDM zany mba hataovy mazava re ny fitatanatsika ny ty fireneny ty fa miditra makagny ny fitakiana azy ohatrany ahoana fa rehefa amerina azy mandraky ty ny androany de foronina daholo zao antota taratasy rehetrarehetra zao tena karariny raha ohatra ka mangina le eny amin'ny oveky rariny fa io tsy angina tsy angina matoky ianao fa isy candidat ny fanoherana am'ireny voapartansy ny reny mazava ho azy mazava ho azy ny tanjo ny fanoherana
de ny reny voim-paritany rehetra de ho alainy eo am-pelantanana. Zay aloha ny tanjo. Zany hoe lasa miverina na atoky an'le mpikarakara fifidianana ve zany? Tsy resaka fahatokisana le mpikarakara fifidianana. Tsy any resaka. Fa ny fahatokisana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasahiranana zao. Tsy any. Tsy misy matoky andreo zany. Ary ireo koa tsy eretreretina hitondra fanosoana. Fa hoe sy tia ny lalana, andao andeha amin'io lalana io tsika. De mandeha tsika zany. Fa tsy mampiova ny hevitry ny fanoherana zay. Fa ny hevitry ny fanoherana de mazava hoe tia ny lalana andehanana de mandeha amin'io lalana io tsika. Hanatratrarantsika lay tanjona tiatsika tratrarina de hahazo ny reny voim-paritany rehetra. Eny ara. Pasteur, ianao moa avy any amin'ny faritra tsy Tsimonosiy. Raha misy adihevitra zay mandeha be amin'izao fotoana izao de ity resaka basy toliara ty. Sokafana, tsy sokafana, sokafana, tsy sokafana. Ary saika de ataoko hoe hifatohan'izay avokoa zany rehefa olom-boafidy na tompona ndraiky mpanjakana. Tendreny izy raha mamorano gouvernement. Olom-boafidy zay miatrika fifidianana sy olom-bavam-bahoaka, gouverneur, ho ben'ny tanàna, sisa. Inona ny tena olana amin'le basy toliara, pasteur? Ary inona ny mba hevitry pasteur Edouard Tsaramy? Olana amin'ny basy toliara tsy le izy misy olana, tokony tsy hisy olana raha ny tena marina. Satria raha tena hoe fampandrosoana ny toliara marina ny tanjona. Zay hoe fampandrosoana ny toliara marina ny tanjona de andao porofoy. Zany azo porofony. Zany teny hevitro. Ampianaro aloha gn'anaky toliara hazava aminy hoe ino raha otrandrahanato io. Satria ho azy raha eo. Ho an'ny toliara raha eo. Hoe ino raha fasy mainty zao atao ino? Ino ilagna azy? Ary ino ny impactin'izay? Fahatelo, rehefa azon'izay de ino am'izay ny tombotsoany? Tao mazava manaka an'izay zany zay mahatonga ny olona misalasala io. Satria efa misy anera nga eto e. Misy orina ataotsika société ngeza be ny eto e. Qui est même. C'est dit. Aiza Madagasikara am'izao? Mitrandraka anona koa misy Madagasikara alina. Madagasikara aiza Madagasikara tsika letika. Raha ohatra ka zay fandrosoana zay no resahana hoe hampandroso ny toliara hoe aiza Madagasikara am'izao? Madagasikara no resahako hoe fanafaritra misy andreo orinasa vaventy reo. Manao akory? Na ireo faritra reo fotsiny ary. Mba modelitsika ve le faritra misy andreo orinasa reo? Ka zahay tsy te hitovy am'izay. Fa izahay de miteny hoe alohan'ny hitrandrahana an'io zahay mandroso alohany. Hainay koa le raha. Zahay miasa ao. Gn'anakinay tompony. La izay tanteraky. Tsisy olo mieritreritra anakanana basy toliara zao. Fa kosa maka Njagnahary nahafoy an'io atoliara ao. Olo baka andafy agny andeha ho velominy. Zay tsy mety io zany zay. Ankoatry ny zay mety hiteraka ny fahasahiranana maro amin'ny valanaretina maro samihafa, ankoatry ny zay, fa resaka fitantanana fotsiny no resako zay. Hoe ataovy mazava aloha gn'anakina eo. Firy anaky toliara eto? Tsy anasa. Firy? Totalio. De ataovy mazava. Firy amireo hiasa. Ary ino asany? Manahira ny faniry. Gn'anakinay ataonao mpihady lavaky. Ka nivokatsy baka agnaty lavaky ao, iaro tompony. Sarotra. Akory heny akeko an'izay. Hoe anakinay reo lavaka avao fa mahazo asa izy milazanao zay.
zay tsy ekeko zany laha izay za tsy manika ampianaro i hoe fasy mainty zao itoy gn'asany itoy gn'ilagna azy farany mary laha ohatsy ka tena hampandroso Toliara dia apetrao a Toliara ao le oziny mpagnodina fasy mainty zao hitanay fa tsy ahondra ho hitanay hoe fasy mainty toy ane ka ahodina eto ary zao ny fomba ilagna azy hatao ino ataova Toliara ao le orinasany tsy hanodina ny zavatra azony eo fa hanondrana ka lavaka zany apetrakinao Toliara ao de fa lazainao fa nahazo asany anaky Toliara azafady kosa eniara amarantsika pastera ny fandarantsika amty alina ity satry ary resaka amin'ny pastera hatrany fanontaniana farany pastera ary everiko fa ilain'ny vahoaka malagasy miendriky ny fanentana navany aminao satria dia raha mijery ny vahoaka eny amin'ny lalana eny reradreraka kivikivy teniteny rery zany manenjikensika fiainana ohatra ny olona very fanambola velona sady mpitandriny ianao ny ray aman-dreny ara-politika etsika maranina mifandarana ny faniriko de ny hiverenan'ny Madagasikara indrindra fa ny vahoaka malagasy amin'ny atao hoe fanajana ny hasina satria mahatsiaro tena irery le malagasy irery ary zay no isorako ny président Maharamana mba tiany hanana ray aman-dreny le firenena ohatrany firenena tsisy ray aman-dreny ty firenena ty mitsangana président Marc Ravalomanana mba ho ray aman-dreny ny firenena omeo hasiny zay fijorony zay omeo hasiny zay fanetretenany zay satria raha tany tsy misy ray aman-dreny tokoa moka ahoana ina ny lovany taranany tsy hanandovana izy zany taranaka afara satria tsy misy ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny no mametraka lova ho an'ny taranany ka misaotra ny président Marc Ravalomanana hoy aho teo ny mieritreritra ny lova tsara ho an'ny taranaka ino moa ny lova tsara indrindra ho an'ny taranaka voalohany indrindra ny voalohan-karena de ny zanaka zay ny voalohan-karena zany zay tsy ny volamena tsy ny volamena fa ny zanaka ary marina zany satria natonga ny folohan'ny repoblika nakale taratasy any ivelany ifindrany nationalité le 20 centimetatra le 20 centimetatra io noho le zanany tsy zany tena zay te hametraka lova ho any zanany izy raha tsy nisy zany folohan'ny repoblika de tsy nanana lova reo zanandreo ohatra zany koa ny fiaramanidina nakany Dubai satria ny zanany miasa any mba hamoramora le zanaka zany zay fa ny folohan'ny repoblika teo aloha Marc Ravalomanana tsy nandeha lavitrany fa nandeha eto Antananarivo tsy nandeha nakany Chine tsy nandeha nakany États-Unis tsy nandeha nakany Afrika Atsimo fa namaloto ara-Antananarivo na ratsy ara-Antananarivo natako hoe tahaky ny ahoana Antananarivo tsy nampaninona ny président Marc Ravalomanana nidina Antananarivo eto izy ho lova ny taranaka faramandimy vonina izy anatsarany zany tanànana Antananarivo zany zany ny atao hoe ray aman-dreny zany ny atao hoe ray aman-dreny ilainao zany ilaiko zany ilaitsika zany zay maha ray aman-dreny ka faniry mila ray aman-dreny le firenena
mila ray aman-dreny ny firenena mba engany io tsy ho président Marc Ravalomanana irery no ray aman-dreny sa ijoro eto amin'ity firenena ity fa raha mbola misy koa ray aman-dreny mba mieritreritra ny ho avy ny taranaka faramandiny raha misy koa ray aman-dreny mieritreritra ny ho avy nyity firenena ity mba miangavy re ndao ifanometanana isika hitsinjo ny ho avy ny taranaka faramandiny satria zay ny adidiny ray aman-dreny nomen'Andriamanitra n'lay tany ny zanaka nomeny ray aman-dreny ny lova ka raha tsy misy ary le ray aman-dreny ino ny azon'Andriamanitra atao ka adidiny ray aman-dreny intermédiaire avy amin'Andriamanitra na ray aman-dreny ara-panahy io na ray aman-dreny ara-politika io na ray aman-dreny ara-drazana io na ray aman-dreny ara-panabeazana io mangataky re mijoro isika mba hijery ny taranaka avelatsika ho aniza moa ty taranantsika reto ary iza ny eretreretintsika hanome lova ho an'ny taranakitsika ndaotsika hijoro sorona président Ravalomanana efa mijoro fa ndaotsika hijoro miantso ny vahoaka malagasy ihany koa mba hanaja ireo ray aman-dreny zay efa mijoro mety zay koa mahatonga ny ray aman-dreny sasany tsy sahy mijoro satria matao aty tsy voahaja ka tsy sahy mijoro ho an'ny taranaka ka miantso antsika zandry zanaka aza manaiky ataon'olo fitaovana ka hanao teny tsy mendrika ray aman-dreny haniratsira ray aman-dreny tsy azona tsodrano zany fa hajao ny ray aman-dreny satria avy amin'ny ray aman-dreny ny azona lova avy amin'Andriamanitra miantso atsika mpanao politika rehetra indrindra fa ny eto Antananarivo ndao ifanometanana atsika raha misy zavatra ataoko hoe mety mahafrustre atsika na mety mampalailo atsika tsy mahafapo atsika azo atao reny mifampiresaka andao ifampiresaka foana atsika satria tsy misy zavatra tsy vita ny fifampiresahana ka andao ifampiresaka atsika ifanometanana hanatratraratsika zay tanjona hanarenatsika nyty firenentsika ty zany zay ny teniko fanery fa misaotra betsaka amin'ny fanasana ary misaotra betsaka atsika rehetrarehetra any an-tokantrano agny saotra tompoko lahy mangasitraka tompoko vavy ianao ihany koa ny saorana pasteur Edouard Tsarahamy zay nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarantsika dinika tamin'ity talata 10 ny volana septambra 2024 ity raha ho tsy tapaka ny fandarantsika mivatana sy amin'ny alalan'ny famerenana ihany koa ary mbola misy ihany koa ny fandarana mialohan'ny faran'ny herinandro amin'ny zoma ho avy izao dia fanasaiko anao zahay satria dia hanambahiny ihany koa tsika zay hiresaka ny raharam-pirenena sy izay mety ho fivoarany amin'ny zava-misy amin'ny akabiany fa dia akasitrana aloha zany teknisianina nampifandray antsika tamin'ny sary sy ny feo ny vahiny raha teo ary ianao mpanaraka isa-tokantrano akasitraka toko lasy tovavy ao tsara